fa misy zavatra mbola tsy tamin'ny mason'izy ireo afaka avoakanao amin'ny fiainako. Ribosaka mayadaseka baya. Mba hiaraka ivavaka raha mbazonao tao dia sokafon'ny vavanao androany. Tsy ho an'ny fiainako, tsy ho an'ny fiainan'olona akaikinao iny oetinao ambavaka, fa ny fiainanao manokana androany. Tenen'ny tompo androany hoe manaova zava-baovao amin'ny fiainako anao androany hoe. Ao amin'Andriamanitra maro zavatra vaovao mbola tsy laninao, mbola tsy hitanao. Fa toka anao nokatra vava androany dia teneno izy. Rakatamaya. Misaotra Jesosy na amin'ny fahasoavanao. Misaotra na amin'ny fiasanao feno. Misaotra na mikasika ao mahery vaika. Anao zava-baovao ny fiainako. Anao zava-baovao ny fiainako. Anao zava-baovao ny fiainako. Jesosy avereny anao zava-baovao ny fiainako. Anao zava-baovao ny fiainako. Anao zava-baovao ny fiainako. Anao zava-baovao ny fiainako. Jesosy tsy vitako ny miaina raha tsy eo ianao. 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 Jesosy reba shaka maya. Araka an'izany tononkira zany tompo. Oka ho amarinao le teninao tsy mba mandainga hoe tsy anareo no miteny fa mifanana anareo zao anatinareo. Oka ho amarinao le teny fa eo amin'ny fitoerana zay ampatsahivanareo ny anarako no anatonako sy hitahiko anareo. Ary oka ho amarinao le teninao hoe raha Andriamanitra ny momba anareo izy natohitra anareo. Mifatako androany tompo tsy tompony teny za fa ianao ny tompony teny. Micro za androany zay atao apita ny afatra ao. Micro za androany tompo malaza zay atao apita zay mety tianao ambara. Na dia te hitenitsinao na micro fa rehefa tsisy pile tsisy courant tsy afaka anao nineniny. Na dia te ampita afatra ohatrana ahoana za Jesosy fa raha tsy ianao manome révélation sy mampiteny dia tsisy zavatra ho vitako eto. Oka ianao le Andriamanitra mifagagana androany anao fagagana amin'ny sambatan'olona. Zay rehetra marary tompo oka ianao anao fagagana fanasitsanana androany. Zay rehetra mandalo olana Jesosy malala manao fagagana anao androany ame vaolana. Satria minona raha hiasy anao tsy misy asakanay. Ary ny zavatra rehetra dia hainao atao. Le nampisaraka ny ranomasina ilay namoky olona dimy arivo. Ilay manangana ny efa maty. Andriamanitry ny fagagana Jesosy nanarany. Averiny aminao tompony dera. Oka ny fanamasina androany ny aninjy ny lelany efa maiky. Oka tompo malala androany zay tianao ataonao atao. Ary arakaraka ny teninao milaza fa ianao le Jehovah Andriamanitry ny nofirehitra. Mo misy zava-mahagaga zay tianao atao va. Mino tompo androany fa misy tantara-piainan'olona io veto. Ary mino koa zay rehetra androany fa avanao tokoa le teninao manao hoe zay manompo anao sy ny tsy manompo anao. Ho hita aminay tsirairay avy tompo malala fa isy fanavahana sy anao aminay. Satria fantanay fa Andriamanitra mariny anao ary Andriamanitra mahitsy. Anao ny dera anao ny ady sy voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. Betsika tia tanao an'Andriamanitra. Miloana anao hipetraka dia mba arabony akaikinao hoe arabaina hoe fahoavahan'ny tompo manokana ianao hoe afaka mahazo toerantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny voalohany a dia isaorantsika lehibe dia lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana ny meny antsika sy anao a. Maro be ny olona amin'ny hôpitaly any amin'izao tena hoe mividy fanafody a, mipetaka oxygène, mety mipetaka sérum, mbola manefa volan'ny dokotera fa mbola misy point d'interrogation hoe ho velona izy sa ho faty a, ho tafavoaka izy sa tsy ho tafavoaka, ho salama izy sa ho tsy ho salama. Fa ianao androany mihina fa tsy nisy volana efainao a, fa nomeny tompo fahasoavana ianao androany tonga eto a, averintsika aminazy ny voninahitsy. Ndao mba tia tanao an'Andriamanitra sy ianao hoe. Ny faharoa dia isaorantsika koa ny lehilahin'Andriamanitra izay mpamorona ny fiangonantsika Jeune Fraîche international. Ray aman-drenitsika anatin'ity raka ty a mikolokolo ny ara-panahintsika. Eto moa androany dia tsy hoe zany ho izy fa mba misolo tena fotsiny zany androany a, sady misolo tena anjeto pasterantsika reto a. Araka ny teneniko foana hoe raha misy hoa kely izy dia anisa mba kely za fa mba nomena fahasoavana mba hitondra ny afatra ny tompo androany a. Minao fa miaraka resy lahatra amin'izany tsika sinao fa tsy zany teo eto fa ny tompo naneraka. Amen. Andao mba hiarety atana ro an'i Jesosy. Fatelo dia isaorako atsika jiaby izay tonga eto a, namaly ny antson'ny tompo a, ny tompony amaly ny antsoantsika sy anao a amin'ity hariva mahafinaritra ity androany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a, mba arabony eo akaikinao hoe tain'ny tompo se hoe. Amen. Miarabantsika koa izay manaraka ny indirecta tain'Andriamanitra. Teneno akaikinao hoe mety tsy mpanao gazety izy hoe fa marina foagna zany niany hoe. Ndraika moko tsika rehefa mpanao gazety no mikoragna dia vaovao FM mihitsy izy tao hoe. Androany tsy FM fa Jeune Fraîche anamarina ny teniny aminao ny tompo androany. Alleluia. Zany hoe raha ataontsika mazavazava kokoa zany dia hoe olona raha-pahasoavana ianao. Zay angamba mafia anazy. Na hoe avahan'Andriamanitra ianao. Ho antsika kristiana dia tena manana tombony lehibe indrindra raha mbola fivavahana. Satria rehefa tonga ho Mosesy dia lalàna nomena. Fa voalaza amin'ny bokin'ny Jaona hoe rehefa tonga Jesosy Kristy dia fahasoavana miampy inona? Miampy fahasoavana. Zany hoe avoroeny zany zavatra nomeny tompo anao. Ianao efa misy fahasoavana, mbola nampinina koa? Nampiny fahasoavana. Dia ity nefa mila fantaritsika ny a fa ny olona anankiray efa avahan'Andriamanitra na hoe nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana tsy azo hifaninanana. Teneno akaikinao aiza mifaninana aminahy ianao hoe. Amen. Satria amin'ny fotoana mifaninana amin'ny olona anankiray izy olona navahan'Andriamanitra. Olona navahan'Andriamanitra. Alleluia. Ny olona anankiray rehefa nanjay an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany a, voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany zany andininy faharoa ambin'ny folo hoe fa izay rehetra nanjay azy izy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Zany hoe ny olona anankiray rehefa nanjay an' Jesosy a dia tadio fa nanjay fahasoavana ianao zany. Amen. Alleluia. Tenenina akaikinao hoe efa nanjay fahasoavana ve ianao hoe. Sao dia averinao fa manjaka rery nanjay fahasoavana io fa ianao koa mba nanjay fahasoavana. Tain'ny tompontsika jiaby. Alleluia. Dia zay nefa tonga nantena ny olona anankiray rehefa navahan'Andriamanitra aza mba mifaninana amin'ireny. Reraka foana mpamosavy mamosavy anazy fa izy tsy azonao zany. Reraka foana mpandatsaka varatra na me varatra anazy fa tsy voanao zany izy. Ary natahorana ary verina amin'ilay mpandefa an'izay. Teneny akaikinao hoe aiza misangisangy aminahy anao hoe fa sao dia miverina aminahy ilay sangisanginao hoe. Tain'ny tompontsika jiaby. Alleluia. Tena marina zany. Ho hitanao moa koa ny révélation tiany andeha zany hoe da marina ndraiky raha koragnin'ny zalahy. Alleluia. Voalohany telo no raha tianao anao anana an'izay fahasoavana zay a dia raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ny fahasoavana tsy vidinina bazary. Koa dia nandeha bazary kely zavakely dia mitsofoka anatiny dia arian'ilay bazary misy lamba maromaro dia any mividy fahasoavana. Lamba azonao akany, tsy haiko na mele anarany na lohan-damba ny anarany na mety inona fa lamba ny azonao anampifarin-damba. Fa ny fahasoavana kosa dia azonao amin'ny Jesosy. Amen. Ka raha te hividy ianao androany dia Jesosy vidina.
raisy izy tompo sy mpamonjy ny fiainanao a dia hitanao fa isy fahasoavana omenanao manokana. Alleluia. Jereo zao fa ny biby zao izy dia laniny. Zany hoe mety mbola misy biby mihery miazakazaka ny liona, fa liona to dia efa mametsaka hoe tsy misy biby mihoatra no za eto. Dia jereo fa amin'ny fotoana ny éléphant mahita liona dia oziny hoe sakafo androany oziny. Dangereux be ty iona aminaty. Maty tsika niany. Fa ny liona rehefa mahita éléphant dia oziny hoe babasahako soa. Babasahako ianao. Zany hoe le mentalité mihitsy zany efa mipetraka anaty le liona fa na dia misy biby ngeda reo a sakafo foana io androany. Ka ianao koa na dia inona problème amseho a resinao foana io androany. Zay aretina tady ipetapetaka aminao le fahasoavana androany a anamaivana an'izany. Ary izy anao za zao anatin'ny fanamboarana zavatra mihitsy pasteur iasa androany le fahasoavana. Ho hitanao fa tsy hena hoe avitaizana vitala izy fa niasa le fahasoavana. Niasa le Jesosy ao anatinao. Amen. Dia zay mampatonga liona rehefa mandeha izy a tsy zavatra atahorana zany. Dia niresaka hoe izy indro tamy le mpanonofy ka ankehitriny andeha ovonotsika izy ka atsipitsika ao anatin'ny ka dia atsipitsika ao anatin'ny anankiray amin'ireo lavadrano amin'ireo lavaka ireo ary dia aoka kolazaintsika hoe efa lany biby masika izy dia hitatsika izay anao hoana ny nofony fa raiky amin'ny roapolo ary Robena nanjey zany dia namonjy azy tamin'ny tanany ka nanao hoe aiza dia mamono aina isika ary hoy koa Robena taminy aoka tsy andatsaja ianareo atsopizo ao anatin'ny lavaka ety anefitra io izy fa aiza misy manintsy ny tanany ianareo mba hamonjena azy amin'ny tanany ralany hitondrana azy any amin'ny rainy. Alléluia. Ity tantara ty a dia tantaran'i Josefa. Josefa moa fa voalazany teo fa hoe mpanonofy zany hoe lehilahy anankiray izay tenen'Andriamanitra amina nofy. Zany hoe ny fahasoavana atao amin'ny Josefa zany dia fahasoavana manonofy. Tsy haiko inona ny fahasoavana ao anatinao manonofy anao sa tsy fantako fa ianao mahay anazy. Dia inona zavatra nitsanga i Josefa dia efa tena anisany hoe alan'ny rahalahiny. Tsy tia nitsotro zao satria be resaka mpanonofy. Dia jereo zavatra nitsanga fa nisy rahalahiny Josefa maromaro efa nisaina mono azy. Nisaina mono azy. Tsy andeha anafosafo, tsy andeha ameronono, tsy andeha hanao anazy tsangoly fa andeha amono azy. Fa rehefa Andriamanitra nanomboka hiasa dia ny anankiray tamin'izy ireo nataony saraka hoe aiza vonona izy. Alléluia. Dia raha mamaky ianao any amin'ny 7 any dia jereo fa nosambolony zareo Josefa io. Lava be moa tantara io fa izahako fitininy. Dia rehefa nisambolony zareo Josefa dia nalefany tao anaty lava-drano. Zany hoe saiko vaky tsitsy zany Josefa raha nisy ketra satria lavaka tsisy rano nandatrahana azy. Ary izy io zany fa tsy natao tamin'ny natady tazome ao tonga ianao tsy natao mety izy nalefiny na doboka karaha le manadoboka asapaly be masaka sa tsy fantako. Fa tena nidaboka izy tambany tao. Rehefa tonga tao Josefa dia jereo fa rehefa miasa le fahasoavan'Andriamanitra eritreritra zany zay rahalany zay tavelatsika ao izy tsy avoakatsika ao sana izy fa dia ao izy midoboka ao izy. Fa rehefa tonga le fahasoavan'Andriamanitra izy Andriamanitra any asik'olona izy Andriamanitra eto andalo eto mba hiova hevitra reto rahalahy reto androany. Dia nandalo amin'izay le olona mpividy andevo. Raha be koa ny ty amidin'olona ty. Azahoan'olona vola ary amin'izao mahalaza le mpangalats'olona asy izy io mpangalats'olona io. Dia ny tompo mahalala anazy fa za mino somatoky. Dia inona zavatra nitsanga? Nandalo le mpividy olona dia navoaka tao anaty lavaka i Josefa. Tsy haiko inona ny toerana nandatsahan'olona aminao fa tsy maintsy mivoaka eo ianao androany. Ary raha mivoaka anao tsy ho andevo zany fa ianao mihitsy androany le olona maventy.
Sady mahita de lasa andevo zany tsy andevo ianao fa za matao azy teneny akaikinao hoe tsy andevo se hoe Josefa le resaka eto fa tsy ianao de ina zava-tsantsanga raha mamaky mandeha anao tantara ana amin'ny Genesis 39 ans ana amin'ny 41 fa tsy toy atsika fanatranao mamaky anazy fa raisitsika fotsiny le révélation androany ary minao fa mitombe an'le révélation meny tompo atsika foana izy niany de ina zava-tsantsanga rehefa tonga tany amin'le andevo Josefa de namidy latsaka anaty lavaka nivadika andevo fa ny fahasoavana tsy niala teneo akaikinao tsy miala amin'ny fahasoavana hoe amen de jerefa rehefa tonga tanany tany Egypte Josefa tsy olona fatantany nividy anazy fa olona tena hoe olo maventy tao Egypte olona tena hoe anisany hoe mana toerany manandanja tao Egypte Potifara ny anarany androany raha ampionany tompo amin'ny olona anao de tsy olona fatantany nampionany aminao teneny akaikinao tsy olona fatantany hoe fa olona ilainao olona mpiakatra anao olona hitena aminao amboariko tranonao atovy amenina mafy zany sady asite atana ho an'i Jesosy anareo manaraka indirectana mety mandalo amin'izany zavatra zany hiasa aminao fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy aneo voninaina aminao izy amen de tonga tao amin'le fanandevozany Josefa lasa ne bogobogosy teneny akaikinao hoe raha be koa ty bogosy ty hoe tonga tao izy zany to de lasa netinety ny fiainany tsy le Josefa mpanaty bary tsy Josefa mpanonofy fa Josefa lasa bogosy teneny akaikinao hoe ary se zany lasa bogosy hoe hoajay lasa bogosy ianao hoe hoajay aza atao an'izany konderiko azany koa sisy fa tsy namany mba sy te atanana ho an'le olo akaikinao hoe alleloia mila mitanjana anao rehefa manomboka lasa bogosy teneny akaikinao hoe mila mitanjana toa hoe satria misy olona tady animba amin'ny bogosy itenao raha mbola ary ambanimbany ary anao de ozy n'olona ohatrany tsy da mety aminah no fa da mandehagnany sa fa rehefa manomboka somary bogobogosy anao de jeren'olona ambony ndraiky mety aminah ianao fa de anao eky mieritreritra agnazy ina zava-tsantsanga hitan'le vadiny Potifara fa lasa somary nafinaritra ary raha Josefa nandehanany tao anefotrano mihitsiny za mety mihina ary matoky tamin'ny fotoana io fa mety efa lambahoany foana tamin'io ranabavy izy moa zany tsy voalaza amin'ny baiboly eto de aiza miveritsy aiza amin'ny Genesis misy zany pasteur fa vakiko rehefa tonga trany de hodiniako lalina tsy afaka mandinika lalina amin'izany ao fa révélation no meny tompo atsika eto niany mety efa lambahoany foana izy tao de mety efa nanao an'le hira hoe avira masa mety zay nataony tao de ina zava-tsanitsanga ozy anao zao mihitsy nyteneny hoe Josefa avy anjiaraka amiko raha be hoa zany manontany raha misy lehilahy akaikinao aonse amin'izany hoe aiza mety tsara velatsia roako amin'ny anaran'i Jesosy miala fa tsy roana amin'ny anaran'i Jesosy zany maro moko olona manao an'izany izy amin'ny midoboky eo akaikin'ny olona io fakapanahy ihany miala de volo mitazotazona miala io tsy raha manjara atao an'izany milefa ozy ny baiboly ny fakapanahy ony de atao antsirana fa tsy aretanao fa tsy voaritra anao io zay nampatonga ny Eva tafiraraka ninana le voankazo satria tsy nandositra izy fa de niaritra teo de laniny hatramin'ny voniny de laniny hatramin'ny hodiny ary mbola nomeny koa i Adama de ina zava-tsanitsanga ozy anao rehefa nanomboka bogosy Josefa de ina amin'izay le vadina patron mihitsy nandeha nidoladolana anatona anazy asa nanao misy Egypte anga misy tamin'io tsy fantako tsony fa de izy moa mahiny tantarany tao fa rehefa tsy nanaiky Josefa de zay azony sangorotona tamin'ny Josefa ny sangorotiny teneny raha misy lehilahy akaikinao hoe tandremiany so voarangotra se hoe de ina voasarangony teny tsy haiko ro anao mahay ananjy tantara bo zay miheny fognany ya tantaraiky fogna izy fa tsy maninona voasarangony teny nisikina ny Josefa asa moa zany tamin'izany zay fa nisy lamba anatiny na mbola tsisy tsy fantako hoe tsy voategniko le baiboly izy fa le lamba ny voasitonany de nijajajaja tomany amin'izay ranabavy hoe na olany Josefa iaho oziny de jereva raha anao mandinika le tantara hoe olona ambony mpiasany nanolana
mety za mihitsy fa mety efa tsy velogna zany mety nataony zareo poto angambany raha za mety nahita raha hoe tamin'ny sarisary hoe sanatsy mivava hoe misy olona ambony ny firenena hony dia nipiasa anazy hony nanolana an'le madama ary le madama mihitsy nandeha nitory hoe za dia naolany rety ny pirofo raha mbola tsy miny ianareo za miny fa tsy isy azonao anatao fa mety efa tsy bala perditso ny nahazo an'za Josefa fa tonga dia efa bala tonga dia efa tsy haiko na sineper izy da koa na iny fa tonga dia tsisy azy devitsy fa n'olona fahasoavana dia afaka niaro an'i Josefa tsy haiko inona fanentsika anjanana ataon'olona anao any mety ny tena amin'lehibe anareo izy eo afaka asy ny amin'ny fahentsika anjiako nangala-bola tsy haiko inona le tetikadiny fa hiasa amin'ny fahasoavana androany ampisonitsagrady anao ndray zany e atafamenina mafy raha mino anao teneny io akaikinao hoe misy saronao fa misy manentsika hoe rehefa misy manentsika anao dia mitombo zany ny fahasoavanao anatinao alleloia tahiny tompo atsika dia jerefa nandeha nigady Josefa nieritseritra vadin'ny Potifare za mahitanao hitanao iko problème nahazo anao zay zalahy mety fikaran'iny fandehananao fa n'olona fahasoavana dia mbola mijoro tsara ianao ary maro ny olo zao tsy mahita fa anao io mandalo ady mafy fa izy mahitanao rahana mavindy reo sambatsy nefa tsy fatana fa mbeo misy raha indesina anao io akao fahasoavana avana Andriamanitra ianao teneny akaikinao hoe miavaka ianao hoe ary nareo tsy mitovy samy miavaka tsy haiko hoe inona tsy mampitovy anareo fa nareo samy miavaka amen rehefa tonga tao am-pony Josefa dia ozy Andriamanitra hoe tsy maintsy ampiasa olona za moka ny tiato androany ianao rehefa tonga amin'ny toerana anankiray dia tsy maintsy misy olona ho alefan'Andriamanitra alehibe anao atonga anao ho fata-daza ho fantatr'olona ary tonga anao hiova fiainana ho tsaratsara kokoa dia tonga tao nataon'Andriamanitra diso famarina reto rola reto ny mpanao mofo sy ny mpanao dovay raha be ny ho alefa raha-pahasoavany olona tsy manina rendraka lasa mahazo vintana hafa fitiavan'Andriamanitra ny Josefa dia aleony nahita le rola ny gaja noho ny fitiavan'Andriamanitra anao androany dia re olona manao raha tsy manjaranao ambadika any ahita faisana rehefa misy olona tady testament dia za mitesta aminah anao fa zany andrim-bio e anao mitesta aminah ndray lasa manaraka anao e asiteatanao an Jesosy zany amen tonga tao am-ponja dia tsy haiko inona moa zany le resaka nitsanga fa voalaza amin'ny baiboly raha mamaky anao fa nanonofony izy rola tsy raika lany nanonofy ko mbo raika lahy moko mety mbola hoe nofy fa nataon'Andriamanitra rola mihitsy ny nanonofy dia mety niasa alonga mba zaly isy nanonofy dia tsy fantako fa dia nitondra mofo dia nohan'ny vorona le mofo dia karan'izao dia nanonofy dia teo zany zavy le fahasoavana nanonofosany Josefa tary am-piandroany navoaka an'Andriamanitra zay efa ty amin'ny zavatra farany mafy aizagaga anao tamin'ny taloha tany mety nisy olona tsy haiko hoe nanao ohatrina ahoananao na mety nisy zavatra efa nisepase taminao ho ilainao iny aty afarafara kely aty mety olana be taminao le izy tamin'izany mety fafambaraka be taminao izy tamin'izany fa ho avy fotoana ho hitanao hoe ay tena nilaiko ihany ty zavatra ty alleloia dia ina zavatra nitsanga rehefa nandeha mifandikana nofy dia ozy ny Josefa hoe afaka 3 andro dia hivoaka ato nareo ny anankiray aminareo dia iverinao any amin'ny Pharaon ary lasa piasany ihany fa ianao kosa rahalahy dia miala tsiny aminao ana dia tsy tiako kokoragnina ary izy ty fa tsy maintsy teneniko afaka 3 andro dia miala ny ambozonanao raha be ngany mbo tsy hiala ny ambozonanao fa eno androany ho tahiny tompo fa zareo any Egypte ao aty tantara ty fa tsy hainao tsony fa ny fahasoavana androany mandeha aminao dina zavatra nitsanga rehefa afaka 3 andro dia marina daholo le tenin'Andriamanitra dia zavo ny zavatra nytenen'i Josefa tamin'io hoe rehefa mba tafavoaka akato anao tamin'le anankiray le mpanao divay dia mba tsarovy oziny vakio baiboly fa za mihitsy fa rehefa tafavoaka le rahalahy dia nataonao tsanotanina lavony raha Josefa nijerijerena fotsiny mety nisy olona tany efa mba nanaovanao asa soa mety misy olona tany efa mba nezanao miposiposena mety mba nanarinao tsy haiko nataonao tsinao fa rehefa tafita izy dia oziny hoe eo enao fa lasa ho avy ny fotoana tsiaranao zay olona zay ary raha tsaranao izy dia akarina vao ambandray anao dia jerefa nisy fotoana ozy Andriamanitra hoe ny olona ny mety afaka manadio anao Josefa fa za le mifidy anao tanaty nanomboka anao mbola mpanonofy za tsy manadina anao zany
mety nisy olona ho ananadino anao fa ny fahasoavan'Andriamanitra tsy anadino anao zany. Miteny ho anao foana ny fahasoavan'Andriamanitra ary miteny ho an'ny zanakao sy ny taranakao. Amen. Ao anareo zay nanala nisy olona zay tako nandika ny nofo lesileza lany tapahan'olo iny. Azo zavatsy nyteneny tsy nisy nanalana nankely fa de tanteraka avokoa fa mino ary matoka fa ainy mandika io nofonao io. Zany mino sy matoky fa tsy voenjy mandeha faraony nanao nofo e. Poziny fa hoe nofo ririniny, nofo fahavaratsy, nofo lohatony, nofo fandehanana amin'ny saina mety mandendeha. Fa nagaga tamin'ity nofo rety tsy navela amin'ny farao mihitsy raha tsy ain'olona nidika ny nofony satria niasa le fahasoavana. Alleluia. Amen. Asitiatanao an'Andriamanitra e. Tsy ho anany le tiatanao fa ho an' Jesosy e. Noho izany ato farany tsara. Amen. Dia inona zava-tsantsango izy ho farao hoe nana miazakazaka malaky dia avoa ihany zany olona zany. Isy olona hiazakazaka andeha hitady anao. Ianao zay natao ohatr'izao, natao ohatr'nyity, natao ohatr'ny ho avy ny olona hitady anao. Amen. Misy fianakaviana any a mety anisan'ny tondromolotsa ambazonanao taminazy taloha. Mpivavaka, mety zany. Mety misy olona fiarahamonina tany mety anao, reny alleluia anaran'izany. Oh alleluia e. Fa ho avy fotoana tsy zany ilaina anao fa ilaina amin'ny zavatra tsara ianao. Amen. Alleluia. Dia inona zava-tsantsanga nalainy raha Josefa. Raha voa ty fahasoavana ty. Ny mahavery hevitra olona fotoarana iakaranao ndraikany. Amen. Ny olona efa very hevitra iny tika ho faty tsika androany. Tsy hay dikan'ity farao masika be. Sady tsy be ronono amin'io fa to dia be feo mihitsy ne. Fa rehefa tonga ke Josefa nanofo resaka omby, resaka vary. Tsisy zavatra tsy hain'i Josefa natao satria tao anatin'le fahasoavan'Andriamanitra. Dia jereva ny zava-tsantsanga ny olona fahasoavan'Andriamanitra tsy natao mpamafatokontany intsony Josefa. Anao lekely na dia nan'olona madamaka anao fa anao zany nandika ny nofony farao anao zany dia atao mpamafatokontany. Tsy nasiana koa izy nandeha nanasa tomobile fa ina lasa asany premier ministre tao Egypte. Fahasoavana. Amen. Ho hitanao ho tsapanao, ho renao fa tsy ampozina nisanjatanao no ony tomponao. Mety misy olona dalika dia iaho rao nabaviny ko alenao vady za dia tiky tena raharaha be ny raha nahazo anazy io e. Izy moko tsy voatantara amin'ny baiboly. Mbo mandiniza anao hoe madaman'olo toko mbo nandambako rao hoe nokotino baoka rao fa tsy vadiko ndraiky izy vadiko za manamba mbo tokony nandanda tonga dia nanaiky e. Raharaha be. Dia ina efa manomboka ao aminao le fahasoavana dia mamirapiratsy ianao dia hita fa tena aminao voninahits'Andriamanitra. Jerena hoe Davida fa Davida mbola niandro omby tsy ina mba lioana be raha reny mba nanao stilitila taminazy teo. Satria mbola atao anatin'le ady mafy izy. Fa rehefa nanomboka mpanjaka izy, atsa mivadina kolonela tonga dia nasomary nideradera ery ambonina terasy ery tsy nandeha tanaty dosotsony ny vadiny Uri fa nandeha tena amin'ny terasy nandro. Mba teo ina ho hitan'ny Davida. Za mitena aminao fa io fahasoavana io piripirimiana fa misy olo tady andrombaka an'io e. Dia iny akaikinao hoe apiripirimiana fahasoavana anao e. Aiza belaka anao amin'ny olo jiaby io. Ny sasany abelaka fahasoavan'ny tompony aty zao ana belany mihitsiny. Fa apiripirimiana fa misy olona tady amono an'io. Ia. Jereo fa ny an'i Davida tanaty ala izy tsy naheno mihitsy ary nisy vehivavy dia nisalisaly tamin'i Davida tsy naheno an'izany anao fa liona hony niady tamina liona izy tany dia tamina bery izy tany dia onjy ireny mba nitolotolomin'ny tany. Fa rehefa nanomboka mpanjaka hono Davida i ary mibolaka ary nahita an'izany mihitsy ary tsy olo ambanimbany fa vadin'olona ambony no nibolaka. Ia tady amono fahasoavana. Ia so dia zany pasteur le fahasoavana manatina ho azy ny tsikotina manimba fahasoavana ndraiky ina raika iny. Teneny akaikinao hoe mila fantarinao koa le manimba sy le mamelona hoe. Alleluia.
dia jereo avokoa Josefa mbola mpanonofo tsy nisy vehivavy andeha salosolosolo anazy zany dia fa rehefa nanomboka izy somary nanomboka nisy fahasoavana vadina patron mihitsy nibolaka takilany takeo akory anao satsy anany akory iza fogna satria tia motika fahasoavana teneny akaikinao hoe dinidinimigna raha na iny tompo atsika jiaby dia jereo zava-tsy antsanga fa lalana ny lalovany Josefa raha ianao mandinika tokony efa tsy Josefa tsony anarana fa efa tsy haiko tokony efa tena hoe tsisy anarana tsony izy satria mafy lalana ny lalovany fa ny fahasoavan'Andriamanitra niaraka anazy teo foanany ka ianao mandaly zava-tsy mafy io eno tsara amin'ny anaran'i Jesosy tsy kinianao izy io fa Andriamanitra tia lehibe anao ozy ny aloha to midona ampoto aloha ozy ny ty izy midona ampoto iny tsy raha fahafatesana anatin'io fa anehoan'Andriamanitra ny voninahiny alleloia natao misy adva marobe anao mba anehoan'Andriamanitra ny voninahinao aminao ko anao zy raika moko ro tsisy varany ilaina ny Janahary foziny asiana adva maromaro reto oziny dia za le fahasoavana miaraka amin'ity oziny miavaka ty androany teneny akaikinao hoe miavaka mihitsy ny anao ty hoe raha misianao ny akaikinao na mandao dia miavaka ny nahazo anao hoe saiko perte ny anao taminazy io koa tsy nahazo nisy fotoany Petera ny rany Jesosy asana Jesosy izy io na Jesosy moa zany efa azonao ny tiako tenenina mino ary fantanao fa le mpamonjy zay tiako lazaina zay hoe nitakindra mpamoretsa izy hoe ahoana ozy ny mpampianatra momba ny etsa nitaky dia jerefa tonga tany Petera dozy ny Petera tamin'le loka hoe azona van'ny samany vavany itoko misy vola izy ola hiteny aminao any amindroany amin'ny anaran'i Jesosy arana bavy inona mampitanonjonontsika anao dia tsy haiko inona le tenena aminazy bon efaiko fa iza matahotsy zay ny le tantara teto hoe raha tontolo ara-panany hoe itsika dia mireprésente laoka koa e zay nampa tonga an' Jesosy ny teny hoe Petera manomboka androany a tsy azandranotsony dia aratovanao fa manarato iny ianao olona dia zany hoe tamin'ny fotoana io zany Petera nandeha nanarato asa aloha na mbola laoka le azony tamin'ina olona fa ny anao androany ahazo olona ianao ary raha isokatra amin'ny vavan'le olona dia anefa nitsosanao izy atao mariazy anao zay atoka lany rehetra tsy haiko inona koa le ambadika an'izay fa misy olona isokatra vava fotsiny androany tsy hanozona tsy manozona interdit manozona fa isokatra amin'ny vava no fitahinao anao amen ka aiza miandy amin'ny olona misy fahasoavana ndana miombona fahasoavana miaraka aminazy aloha tegna isorako ny tompo fanaray aman-jentsika dia ara-pahasoavana teneny akaikinao nahazo any atsika nahazo anazy io hoe maro olo manaratsy anazy akany fa vao maika mamiratra teneny anao enjehana vao maika mamiratra hoe jerenjare iny anao raha nataoko tamin'ny tirana bavy ty zay efa mafy fa dia tena tsy haiko mihitsy hoe mihinana tsy mampalavo anazy io misy fanavahan'Andriamanitra ho anao manokana tahiny tompontsika jiaby teneny akaikinao hoe mbo nisy azonao ve le resona teo hoe ivadin'ny Potifara ndraiky azoko tsara be izy iny fa le lesona ny tiako azonao fa tsy le vadin'ny Potifara melanao amen sa anao efa avy nahita Jesosy lavarandrana reo kanizy tiky tsy aby araka baiboly hoe mahafabonaitsa lehilahy lavara tsy haiko aloha zany tena lavalanjany Jesosy tsy fantako edy iny tantara manokana fa ny zava-tsy apetrako aminao androany misy fahasoavana ao anatinao manomboka androany mila mino anao rehefa mandalady hoe za misy fahasoavana dia na manokana tsoroko aminao maro rany kombana tsy aoko zay ary efa maromaro taona ny rahako tamin'izany fa nisy raha dia tegna fa hoe mampite ilefa zany misy fahasoavana koa na telefôna zany iatsa amin'ny telefôna manenaky eny io fahasoavana be dia kiniam-pineno koa nanao avake dia fahasoavana koa pastera hoe efa tsy fahasoavana ndraiky nanao iny firenan'olo ndraiky ko mbola ampinenono magnaraka an'izay amen alleloia ka ao anatin'izay raha nasana bavy miorena tsara tena hoe aseho mihitsiny hoe io anao fa zanak'Andriamanitra io anao fa zanak'Isona misy fotoana atsika ndraika manao betizy amin'ny iraka me misy atsika za manoko zao misy fotoana za manao betizy misy fotoana za tena tenenin'ny ray aman-dreny tena mibedesiny fozoko na tsy tamin'ny tompo hoe zany ndraika hoa na inona fibedesana mahazo anao iaho tsy miala zany iaho amen
mety misy fotoana mety hoe somary panika kely ihany fa mipanika miherina amin'ny tompo fa tsy hoe mipanika ny andeha niala tamin'ny tompo teneny akaikinao hoe sao dia mbola hialy se hoe fa toraka tady ianareo vao miala aly eo hoe amen dia ndao mba hiaraka iombo pasoavana amin'ilay olona misy fahasoavana ray aman-drentsika hitanao fa ara-pasoavana dia ndao mba hiaraka mety tsy mahavita manohana vola anao a mety tsy mahavita manohana ara-pitaovana anao a fa minkoatra fa misy zavatra mahavita anao afaka ampidirindirina any azonao atao mamiditra zany zaikitra azonao atao izy koa fa tsy mety mitory filazany tsara azonao atao dolo zany tonontononao ny anaran'ny kofa mivavaka anao hoe taio ray aman-dren'ny ara-panahy apôstôly David Rakotondrasana sy ny ankonany efa zava-dehibe zany tsy nanozona anao an'izany fa nitondram-bavaka ary miompy pasoavana miaraka aminazy amen amin'ny fotoanao miompy pasoavana amin'ilay olona misy fahasoavana dia milatsaka aminao any koa le fahasoavana amen alleluia dia mba araboany akaikinao hoe arabaina hoe ry fahasoavana hoe efa ny arabanao tsara izy eo dia jerevo tsara ny tarehany jerevo tsara mihitsy ny tarehany tena efa miovy ianao hoe efa manomboka mangilatsy ianao tsy mila sorana menaka ianao fa mangilatsy fa tsy efa miasa le fahasoavana amen ndao tsika isanao ary hitsangana re ndao iary hitsangana zao sanao androany dia hiaraka hivavaka androany hiaraka amerina voninahitra an'Andriamanitra tadiro lasirana bavy fa misy olona any a matanjaka be noho ianao io fa amin'izao tena antsika zao izy a efa nanamboarana serke amin'izao fotoana zao izy a na hôpitaly any fenao androany meny tompo fahasoavana nataony feno ny herinety am-piangonana ianao androany dia ndao mba hiaraka hisaotra amin'izay fahasoavana amin'ny meny tompo anao zay asonjatony feotsika amin'ny anaran'i Jesosy raha eo nanambaranainao teo nilaza fa avako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy araka ny teninao koa fa ampy mizara ho anareo amin'ny fahasoavako androany Jesosy malala dia misaotra ny amin'ny fahasoavanao raha niadina tsy anay tokoa ny Jesosy dia tena mafy dia tena mafy dia tena mafy misy fotoana zay mitomany misy fotoana zay tena hoe kivy misy fotoana zay tena hoe reraka misy fotoana zay tena efa hoe te hiverin-dalana mihitsy raha hoe diniana amin'ny maha-olombelona fa ny fahasoavanao dia nitazona anay vonany mankasitraka Jesosy malala amin'izay fahasoavanao mahery vaika zay mankasitraka ny amin'ny fahasoavanao miasa